Jejeje ndraiky alakary eny ary fa atolotra anareo androany ny fiainan'ny vehivavy mitondra voka no resakintsika androany. Tonga sao daholo zanagasikara fa voatsara tsy maintsy mihinandreo fa maninona ny vehivavy ny zaza no tsy miodina. Petraka ato aminareo lehilahy aloha voalohany resako. Ho an'ny lehilahy, raha toa lehilahy ka mbola tsy mieritreritra ny hitaiza zaza, mbola tsy mahay mamolan-tena, hiaraka hiafy mivady aman-janaka dia efa adio ny manabevoka zanak'olona. Ny tabataba ny lehilahy isan'andro dia anisany mampikorotana ilay zaza ao am-boka. Tsy tian'ny zazakely ny tabataba. Raha mamilava lehilahy miditra ao an-trano ao, tadio tsara fa tsy maintsy hisy fiantraikany eo amin'ilay zaza ilay tabataba ny lehilahy. Ny vehivavy rehefa mitondra voka mila kalma tsara amin'ny fiainany andavanandro. Ny sakafo ihany koa mila tsy maintsy hohaniny tsara satria raha tsy misakafo izy, fomba ahoana moa ilay zazakely no ho tomombana tsara nefa ny reniny raha tsy misakafo? Ny sakafo hohaniny eny ange rehefa be voka lasa mitombo anankiroa, hohaniny eny sy hohan'ilay zaza. Jerentsika ary inona avy ny mety mampatonga ilay zaza am-boka hoe tsy mihodina? Ny crampe. Rehefa voan'ny crampe matetika indrindra kalapiso dia aza miandry elabe. Fa miverina mankany amin'ny rasazy dia ho jeren'ny dokotera fa sao dia misy olana ilay zaza. Matetika ny zaza rehefa tsy mihodina dia tsy maintsy atao césarienne, izany hoe eto amin'ny kibo no didiana rehefa teraka ny vehivavy. Antony dia satria tsy ny lohan'ilay zaza no ary ambany fa mety ny tongony na mety ny tanany. Ka raha eo amin'ny fotoana fiterahana no hoe tsy mihodina ilay zaza dia eo nareo vao handinika hoe ohatr'izao ny atao, dia mila mandinika izany ianareo roa rehefa tsy mihodina ilay zaza dia atao césarienne. Manjary lasa sempotra ilay zaza rehefa amin'ny fotoana fiterahana ka hoe tsy mivoaka ilay izy fa nareo efa miandry hamoaka ilay zaza ary ambany ary. Dia ataovy matevitevina ny vola satria hoe ianareo ka tsy manam-bola anaovana césarienne dia eo nareo no raisina. Mbola averiko ihany ho an'ny lehilahy, raha mbola tsy mieritreritra ny hoe hiady araka amin'ny vehivavy, hamela tokantrano dia efa adio manabevoka zanak'olona. Ny vehivavy rehefa be voka, malolohy. Tsy hoe madama akory no te halolohy amin'ny tsisy dikany, fa ilay zazakely eo am-boka no tsy tia ilay sakafo mandalo atao amin'ny vavan'ny madama na ilay fofon-tsakafo mandalo amin'ny madama. Dia anisany mankarary amin'ny madama. Ny taovan'ny vehivavy, rehefa be voka ny vehivavy, mikorotana ny taova, ny voho, ny aty, ny tsinahy, ny havokavoka. Lasa teren'ilay zazakely ny ao anatin'ny taovan'ny madama. Ny tatavia ny tena loza satria raha ohatra ka boribory ngeza ohatr'izay ilay izy dia tery-ilay zaza lasa atsasany sisa. Izay mampatonga vehivavy lasa porotra aingana te hipipi satria tsy na maninona, tsy ampy ilay toerana tokony hipetrahan'ilay pipi dia lasa aingana mipipi na dia kely fotsiny ary ilay izy. Fijalian'ny vehivavy daholo izany rehefa mitondra voka. Noho izany ho an'ny lehilahy mbola averiko ihany lisany. Mafy ny ainan'ny vehivavy rehefa mitondra voka. Meo fitiavana izy. Tsy misy afa-tsy izay ihany angatany fitiavana amin'ny alalan'ny fiteny, ny fihetsika ary ny fiainana andavanandro. Izay ihany angatany vehivavy. Inona ihany koa zavatra tsy tian'ny vehivavy? Ilay telefaony, ilay écran izany filazana azy. Ny zavatra hazavana be loatra eo akaikin'ny madama dia anisany tsy tian'ilay zaza ihany koa izay. Noho izany izany raha ohatra indray ka be voka ary kalapiso dia aza mizesta be, vao tohan'ilay kibo ato ilay telefaony dia eo koa indray mizesta be eo amin'ilay telefaony eo. Ho hitandry tsara avy eo fa ilay zanak'indray no hijaly. Tsy maintsy ampiana zavatra manako, raha ohatra indray ka hoe variana amin'ny lalao telefaony eo na koa hoe miasa ianao eto alohan'ny écran dia mila mandinika kely an'izay, tsy dia hoe manakaiky loatra fa somary atao lavidavitra. Ny zazakely ao am-boka dia ao anatin'ny iray andro matory ao anatin'ny 17 ora, izany hoe ao anatin'ny 17 ora eo eo. Izany hoe matory eo amin'ny
adiny ray kely eo izy 50 minutes na 40 minutes dia taitra kely. Ka eo zao ndry raha eo amin'ilay olana amin'ilay tabataba lava dia iny dia efa anisany mampatezitra anazy iny dia lasa malolo izy dia mandaka lava izy dia eo ndray gaka ina koa ny ataon'ity zazakely ity. Anisany olana lasa tsy mapetraka an'ilay zaza amin'ny tokony toerany ilay izy. Dia mbola averiko ihany ho an'ny lehilahy fa ny vehivavy rehefa mitondra vohoka omeo fiainana malalaka izy satria ny tebotebony lava io no anisany tsy mapetraka ilay zaza ihany koa. Rehefa ao anatin'ny rehefa be voky ndry kalapiso dia tsy maintsy manantona tobim-pahasalamana ny rasazy satria eo ihany koa dia olana indrindra fa be voka tsy manantona any amin'ny rasazy fa manao dokotera tena ao an-trano tsy maintsy jerena matetika ndry ny vatandry ny fiainan'ilay zaza firy volana firy kilao firy metatra jerena dokotera daholo. Izany noho izany tsy mahazo manao dokotera tena rehefa mitondra vohoka, tsy maintsy manantona mpitsabo satria hipetraka olana ho andry indreky namoaka ilay zaza hijaly ndray rehefa mpiterahana avy eo rehefa hoe tonga ny fiterahana. Noho izany mila mitandrina. Eto amin'ny fatoriana any amin'ny dokotera any efa misy ondana natokana ho an'ny vehivavy mitondra vohoka dia rehefa matory ndray kalapiso dia mila amin'ilay misabaka tanana ilay misalaka tanana tiako lazaina ondana ny ataondry eto an'elakela-pe mba somary ampisokatra ilay lavapory sy mba ampihety andry eo amin'ilay fatoriana ambon'izay ihany koa tsara ndry raha matory avy aty amin'ny ankavia mampety andry izany. Dia ilay kibondry atao mandona ilay eto amin'ny fandriana rehefa matory ndry izany eo. Tsy maintsy ampiana foana izany ilay elanelan'ny ondana eto an'elakela-pe. Dia ilay ndry mba mikotrana ilay karazana kotrana natao an'ny olona mpampiteraka natao an'ny olona mitondra vohoka efa be dia be ilay karazana yoga kotrana maro isan-karazany tsy mihazakazaka be tsy izay akory no tiako lazaina fa misy ny kotrana miadana natokana ho an'ny vehivavy mitondra vohoka dia manaraka an'ireny ndry dia tsara ho an'ny vehivavy daholo izany. Ary ny olana dia ny hoe raha toa ka marary lava indry rehefa mitondra vohoka hoe mbola tsy narary ohatran'izany ny vehivavy rehefa mitondra vohoka tsy maintsy hoe marary lava mararirary miadakadana eo marary an-doha lava maloloha izay tsy maintsy lalohan'ny vehivavy fa kosa raha ohatra ka tena hoe marary be ndry hoe malemy tampoka eo am-bofandriana hoe tena tsy afa-mihetsika mihitsy za rary be loatra nefa ao anatin'ny iray volana ndry malemilemy sy tsy mety ohatran'izay dia tsy maintsy manantona mpitsabo satria anisany mety olana ihany koa izay ho an'ilay zaza miboaka dia tsy miandry ela be fa tsy maintsy manantona mpitsabo. Dia hoe ahoana ny lalàna ilay zaza hoe tsy mihodina. Izay no ilaina ilay tsy maintsy mandeha mankany amin'ny rasazy ho jerena indry. Ny dokotera no manodina ilay zaza rehefa any amin'ny 30 herinandro any ho any. 30 herinandro mihoatra maherin'izay jerena ilay zaza hoe toa ohatrany tsy mety mihodina dia tsara hoe manao an'izay raha ohatra ka hoe tianareo hoe ho teraka soamantsara ilay zaza hoe tsy ho didiana i madama dia miezaka manao an'izay ny dokotera. ECV filazana azy extrait anal céphalique version mampiasa ultrasol izany ny dokotera amin'izay fotoana izay dia ry zareo no miezaka manodina ilay zaza avy aty ivelany manodina ilay zaza. Dia mbola averiko foana saro-pady ny vehivavy rehefa mitondra vohoka omeo fitiavana izy ho an'ny lehilahy ary ataovy izay mba ahakalma anazy rehefa mitondra vohoka satria fijaliana ny iainana. Izay fa mankasitraka ho an'ny reny mitondra vohoka rehetrarehetra ho an'ny lehilahy iangavianako hoe ianareo mba hanaja vehivavy satria ianareo no tanjaka ao an-tokantrano omeo fitiavana izy dia tongava sy daholo vahiny kely areo.